Ny tanjony tetikasa fiavota dia fanomezana tosika arabola ho an'ireo fianakaviana sahirana trapasairanana noho ny haitanya sy ny loza aterak'izay haitany zay. Ny vola azon'ireo fianakaviana ireo zany akoatra ny ampiasany azy amin'ny fandaniana isan'andro dia ataony ampiasainy ihany koa amin'ny fanabeazana ny ankizy ary ho fanatsarana ny fanjarian-tsakafo ny fianakaviana. Ny misitraka ny tetikasa fiavota aloha dia ireo fianakaviana mananjanaka kely ka manantona sy misoratra anarana eny amin'iren'le antsointsika hoe tobo-sekalina. Zay moa no alalan'ny maro azy. Tamin'ny fiatombohan'ny tetikasa fiavota tamin'ny 2024 dia raisin'ny fidy ny lisitra ireo fianakaviana ireo ary rehefa no amarinina fa mandeha makany amin'ny sita sekalina tokoa izy ary manana n'ilay zaza kely mbola mila hoentina any dia nisitraka ny fiavota ireo fianakaviana ireo. Ny mpisitraka ny tetikasa fiavota tosika vonjyaina dia voalohany indrindra aloha zany ireo fianakaviana efa ao anatin'ilay tetikasa fiavota. Kanefa noho ny mahatosika vonjyaina azy dia tsy maintsy nitarina zany ilay tetikasa no sokafana ho an'ireo fianakaviana tena marefo ny aina ao anatin'ny fahasairanana ihany koa tratry ny kere. Ireo fianakaviana ireo dia tsy ny tetikasa akory no namoaka ny lisitra tamin'ny voalohany fa ny mpiaramonina ny eny amin'ny fokotany no nanao fivoriana ny dinidinika dia namoaka hoe ireto no fianakaviana zany ho ampina ihany koa satria hita fa tena marefo dia marefo. Nanomboka tamin'ny volana janoary nyty taona 2024 ty izay fiavota tosika vonjyaina izay ary mitoy mandritra ny volana vitsivitsy. Tsy nirina fa avy any amin'ny fanekeny ny mpiaramonina no nanampiana ny lisitra ireo olona ireo ny anaran'ireo fianakaviana ireo. Amin'ny matetikasa azy moa dia tsy maintsy misy foana ireo olona mahatsiaro na mihevitra fa tsy mahafapoa ny fizotra ny fifatenana ireo mpisitraka. Zavatra mitrango zany maneran-tany mitrango zany eto amintsika. Ny zahay ato amin'ny fidy izay mitantana n'ilay tetikasa dia efa nametraka mazava tsara teny anivo ny fokotany ary miaraka amin'ireo tompon'andraikitra rehetra isan-tsokajiny indrindra eny anivon'ny fokotany ny commune rafitra anankiray ahafahan'ny vahoaka ahafahan'ny tsirairay mametraka fitarainana ary reny fitarainana reny dia tonga eny anivon'ny fidy na ny ratsamangaiky ny fidy any amin'ny faritra zany na ny fidy aty amin'ny Folobe ary efa fanambina ataonay ny manome valiny ho an'ny mpitaraina ka mampatsiahy ary manentana ihany koa an'ireo olona izay manana fitarainana heverina fa tokony ho apetra ny tokony ho ataony mba hanatitra izany eny amin'ireny fokotany na sita reny fa misy olona efa mandray an'izany eo dia tsy maintsy hodinianay fidy izany ary hanomezanay valiny araky izay efa voasorotra ao anatin'ny fomba fiasa.